dia manana ny tamatavy Tomasina atao ohatrany any États-Unis samy nabi dia rehefa avy eo taony eritreritra hoe Miami any États-Unis fa ny Miami ataontsika Miami malagasy. Asina kianja eto kianja masoandro no anarany kianja masoandro ohatran'ireny Colisée any Rome ireny ny atao hoe kianja masoandro araka ty hitantsika ity tsy Coliseum na Colisée sy ny sisa arak'izay inina paritaka tana ohatrany misy zavatra voafanotra ohatr'izay dia avy amin'ny volo izy. Raha tsy ahivontsika kely dia efa maro be izay ireo fampanantenana nataon'ny fitondrany Andry Rajoelina izay nanomboka tamin'ny taona 2024. Ohatra amin'izany fotsiny izao ny fampanantenana tamin'ny resaka train urbain izay mampitohy any Soarano sy bypass izany hoe lalana eo amin'ny 12 kilometatra eo. Tetika asa manokana natao Antananarivo izy ity. Efa vita ny lalam-by, efa eo ihany koa ny lamasinina izay ampiasaina kanefa amin'izao herinandro fahatelon'ny volana janoary izao dia tsy mbola miasa foana izany. Efa nolazaina ihany koa tamin'ny Hainao Manjery fa ny 15 ny volana aogositra 2024 no tokanana sy sokafana ity train urbain ity kanefa indrisy diso fanantenana ireo vahoaka mba nanantena ny taingina izay tonga teny atoerana tamin'io daty io hoe hiara hitokana sy mba handeha hitaingina an'izany lamasinina izany. Nisy ny tonga avy lavitra, nisy ihany koa nitondra tapaka sy namana maro mihitsy nefa tsy nahita ary tsy nitaingina an'izany train urbain izany akory. Diso fanantenana indray zany izay. Eny Ambokova misy fianakaviana izay mpanao gazety koa dia izay no tenanay hoe sokatra drano ny train dia nandeha izay mba hitaingina train. Lena endrinay hoe androany 15 oma no ka mandeha ny lamasinina Soarano makany Ambohimanambola dia 900 ariary frais dia izany mitondra ireo olona be da be ireo. Tsy mbola misy ny fanazavana tena mazava no sady mitombina hatreto mahakasika ny antony tsy ampiasaina an'izany train urbain izany hatramin'izao ka tsy hay hoe ahoana ny toy nyity fotodrafitrasa iray ity. Raha araka ny vaovao nivoaka tao amin'ny tambazotra serasera iray tao amin'ny page Facebook moa dia ho alefa amin'ny herinaratra izy ity kanefa inona moa no herinaratra azo ampiasaina amin'izao jiro tapaka lava izao. Raha tsy ahivona ihany koa dia fizarana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ny vahaolana tamin'ny fahatapahan'ny jiro hatreto. Maro be ny olona no mbola mitaraina amin'ny tsy fisian'ny jiro isan'andro ka raha mbola tsy misy vahaolana amin'izany resaka jiro izany hatreto dia ahoana ny asan'ity lamasinina ity izany. Araka ny efa fantatsika vahoaka malagasy ihany koa dia efa manangasangany ny teleferika amin'izao fotoana izao ampifandraisana ireo toerana sarotra ampifandraisana. Misy ny zavatra maro anisan'ny naletaty izay ho financen'ny trésor français. Ny fantatsika fa mifamezivezena ny fitaterana dia zava-dehibe dia anisan'izany zany nametrakitsika ao Antananarivo ny transport par câble voalohany na ny teleferika apetratsika io transport par câble io dia ampitohy manomboka any amin'ny lycée français mandrapatonga ny Akatso ho an'ny mpianatra any amin'ny université dia andalo toerana maro io. Mandalo amin'ny Coliseum mifantatra koa toerana fanaovana fampisehoana, mandalo any Ivandry, mandalo amin'iny lalana iny amin'ny route des hydrocarbures na akoron-drano iray manontolo iny tonga eo amin'ny Henri Frezio. Efa nisongadina ihany koa ny vaovao mahakasika ny fitsanganan'ny pilone eny amin'ny toerana maromaro izay andalovan'ity teleferika ity. Raha araka ny loharanom-baovao moa dia efa mandroso tsara, tena efa mihazakazaka mihitsy aza ny asa fa tsy araka ny fanaratsiana izay ataon'ny mpanohitra ny fitondrana. Efa mirosatra any amin'ny fanorenana ny gara sy ny garage cabine ary ny fanorenana ny toerana mindrana ny ampahany ampivaritra eo an-toerana ny fitondrana ankehitriny. Ny saran'ny fandehanana amin'ity teleferika ity moa raha araka ny siosion-dresaka tao amin'ny tambazotra serasera ihany aloha hatreto dia voatonona fa hoe 4,000 ariary. Lafo dia lafo izany raha jerena ny fa efa mividin'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny eto Madagasikara, firenena faharoa avy any amin'ny farany amin'ny tsy fahampitsakafo maneran-tany. Mbola mampametra-panontaniana ny maro ihany koa aloha izy ity hatreto hoe tena lahara-pahamehana marina ve sa io mihitsy no tena vahaolana entina hampandroso an'ity Madagasikara antsika ity. Raha jerena tokoa mantsy ny lalana ao Antananarivo fotsiny dia efa maro ny ratsy, tsy lazaina intsony ny manerana ny nosy Madagasikara fa tena efa potika tanteraka ka teleferika ve izany ny vahaolana amin'izany. Mbola fanontaniana hafa ihany koa ny hoe ahoana ny herinaratra ampiasaina amin'ity teleferika ity izay mbola mitovy amin'ilay resaka train urbain teo ihany.
Fahatelo manarak'izany ny resaka Miami izay foto-drafitrasa natokana ho an'ny Toamasina. Dia manana ny tamatavy Toamasina atao ny any États-Unis. Anisan'ny tetikasa tena nampirehareny fitondrana moa izy ity ho atao mitovy amin'ny Miami, ilay toerana fanta-dazan'ny États-Unis ny tena aingam-panahy tamin'ny lahateny nataon'ny filoha Andry Rajoelina ny taona 2024. Anisan'ny tafiditra tao anatin'ny IEM ihany koa izy ity, fa saingy taty aoriana nefa dia nisy fiovana ilay foto-drafitrasa satria lasa Miami hafa mihitsy izany taty aoriana, lasa hoe Miami mirahina ary mifankatia. Dia manana ny tamatavy Toamasina atao ny any États-Unis. 12 seconds later. Toa ny eritreritra hoe Miami any États-Unis fa ny Miami ataontsika Miami malagasy. Toerana fialamboly ihany moa izy ity ary misy afaka anaovana fanatanjahantena ihany koa, fa raha ny hita aloha hatreto dia tsy mbola tena misokatra ho an'ny daholo be izany Miami izany. Ny zavatra tsapa ary tsy azo lavina mihitsy dia niova endrika, lasa kanto ery ny morontsirak'i Toamasina renivohitra, kanefa kosa mampametra-panontaniana ny fampanantenana rehetra izay natao hatramin'izay satria zavatra hafa ny andrasana nefa zavatra hafa ny tonga. Toa ny eritreritra hoe Miami any États-Unis fa ny Miami ataontsika Miami malagasy. Fahaefatra manarak'izany indray ary ny kianja masoandro eny amin'ny rovan'Antananarivo. Aingam-panahy avy amin'ny Colisée de Rome moa izy ity raha araka ny nambaran'ny filoha Andry Rajoelina izay hitantsika amin'ity sary ity. Asiana kianja eto, kianja masoandro no anarany. Kianja masoandro ohatran'ireny Colisée any Rome ireny. Okay. Kanefa taty aoriana dia nolazaina fa tsy misy idiran'ny Coliseum na ny Colisée de Rome ihany koa. Ny atao hoe kianja masoandro araka ity hitantsika ity tsy Coliseum na Colisée sy ny sisa arak'izay ininam-paritaka. Sanabi. Fa izao tena nilaina tokoa ve ny fametrahana an'ity foto-drafitrasa ity teny amin'ny rovan'Antananarivo teny. Mbola maro be ny asa tokony natao lahara-pahamehana kanefa ity no nalefa aloha. Na dia efa ampiasaina matetika ary izy ity dia olona maro be ihany koa tsy mankasitraka an'ity foto-drafitrasa iray ity satria manana ny asiny manokana ny rovan'Antananarivo araka ny nambaran'ireo mpandalina ny resaka kolontsaina malagasy. Ka noho izany dia tsy tokony nasiana ary tsy tokony ho asiana foto-drafitrasa izay nalaina tahaka tamin'ny vakoka vazaha toy izao. Ankoatr'izay dia mbola mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe tena misy lanjany ara-toe-karena marina ve izy ity. Zavatra toy izany miampy an'ireo karazana kianja fanatanjahantena ny foto-drafitrasa vita amin'ny fitondrana ary ataon'izy ireo porofo miharihary fa mandroso Madagasikara, mahomby ny tetikasa rehetra izay notanterahana ho an'i Madagasikara. Tsy lavina fa tena misy tsara ireo foto-drafitrasa ireo raha jerena avy aty ivelany, afaka ampiasaina tsara kanefa tsy maintsy apetraka ihany ny fanontaniana. Raha hoe firenena tafalatsaka anaty fahantrana lalina mitovy amin'ny Madagasikara ve dia tena ireo tokoa ny lahara-pahamehana. Ny raha mahita treto dia mbola maro ny sehatra tsy zarizareto amin'ity firenena ity no mila dinihana maika sady mila harenina aingana. Foto-drafitrasa fototra izay tsy tokony hampijaly ny vahoaka malagasy tsony, toy ny fisiany jiro ho an'ny vahoaka malagasy rehetra isan-tokantrano, ny rano madio afaka sotroina tsara, fanomezana asa fitadiavana maro samihafa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra, indrindra ho an'ireo tanora, fijerena ny fandriampahalemana eto amintsika satria na dia vao volana janoary azy isika izao dia efa maro sahady ireo olona tratrana mon'olona, tratrana an'olana, naka olona ankeriny sy ny sisa sy ny sisa. Ny eo amin'ny sehatry ny fampianarana moa dia tsy lazaina intsony na W ary tsy voavidy, ny karaman'ny mpampianatra tsy voaloha. Ny vatsim-pianarana kely izay raisin'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo tsy voaloha, ny fako eto Antananarivo koa tsy tononona intsony. Ireo lalana maro be tsy vita, ny vidim-piainana izay efa mila tsy ho takatry ny malagasy intsony sy ireo maro samihafa tsy voatanisa. Izany hoe ny budget nanaovana an'ireo tetikasa voatanisa rehetra teo ireo dia afaka namahana an'ireo olana fototra tsara aloha. Tsy afa-manoatra ihany koa nefa ny ankabetsahan'ny vahoaka malagasy fa ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'ny resaka fitadiavana isan'andro, any ka lasa mahita hoe ohatra ny efa normala ihany izany fiainantsika eto Madagasikara izany, ny toe-java-misy mitranga rehetra ankehitriny ary mandroso Madagasikara rehefa mizara zavatra maro ny filoham-pirenena. Kanefa mila tadiditsika fa ny zofotra maha olombelona mihitsy ny voahitsakitsaka eto ankehitriny. Ka sao dia mba tetikasa mifandraika amin'izany aloha no imasoana fa tsy fampanantenana maro be izay tsy hamahany olona ny fahantrana eto Madagasikara akory. Amin'izao fotoana izao,
Rehefa nametra-panontaniana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hoe ahoana no ahafahana mampiena ny fahantrana ary ahoana no ahafahan'ireo fianakaviana mamelo tena dia nametraka ny tetikasa ankohonana miarina izy. Ity tetikasa ankohonana miarina ity izay tanterahana any amin'ny faritra Itasy no tetikasa voalohany nampahafantariny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy teo amin'ny tambazotra tserasera Facebook amin'izao Mandat vaovao izao. Ity tetikasa ity raha araka ny voalaza dia hanampian'ireo ankohonana tena vonona hiarina amin'ny fiainana mba ahaleo tena amin'ny alalan'ny fanomezana tany ambolena sy fiofanana ampivoatra amin'ny fiainan'izy ireo. Ianareo aty amin'ny faritra Itasy, ianareo eto amin'ny Fiferamanga, ianareo izay tonga eto notsidihako voalohany amin'ny tetikasa izay miraikitra rapoko andro tanterahantsika. Atia no hoavy ny Madagasikara. Ary aty tsy maintsy ataontsika mamiratra, aty tsy maintsy ataontsika mandroso. Satria ny tetikasa izay apetratsika eto dia tetikasa izay anavitra ny ankamaroan'ny malagasy. Anampy indrindrindrindra amin'ny malagasy izay te hiarina amin'ny fiainana. Zay ny anaovantsika an'ilay hoe ankohonana miarina. Voalaza fa manana velaran-tany midadasika Madagasikara ary velaran-tany mirefy 420 hektara no anaovana ny tanàna vaovao io Arivomamo ary ao tsy mahabe omby kosa indray dia omena anarana hoe Ambohi miarina na miarina dia 773 hektara be izao no atokana ho an'ireo fianakaviana sahirana. Araka ny vaovao voalaza ihany dia efa manomboka ny asa fananjariana ny tany sy fananganan'ireo fotodrafitrasa fototra ilain'ireo mpisitraka nyity tetikasa goavan'ity amin'izao. Anisan'ny tetikasa tena tsara tokoa izany fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe natao an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka ve izy ity. Rehefa vita izany ireo fotodrafitrasa rehetra toy ny trano dia afaka misitraka an'izany daholo ve ny vahoaka malagasy rehetra sa natokana ho an'ny olombitsy sao dia fampanantenana fotsiny ihany indray izany. Ho hitantsika eo ny valiny afaka fotoana vitsivitsy. Dia izay indray ny vidéo antsika androany. Aza adino manao j'aime ny vidéo antsika sy misabone amin'ny chaîne. Amin'ny manaraka indray.